misaotra anao zahay ry Andriamanitra raha isa zanaka ary fanahy masina fa tsy hainay refesiny ny ahalehibe ny fitiavanao sy takatry ny sainay ny nitondranao ny fiangonanao tao anatin'ny 50 taona fa tsy hainay fantarana izay antony hanomezanao tombonandro anay sy hanananay anjara amin'izao jobily izao ary zava-miafina aminay ny 50 taona ho avy. Asanao Andriamanitra zany isaorana ianao. Ry fanahy masina mangataka aminao zahay hanamboatra ny fonay, ny sainay, ny fiainanay manontolo mba ho olona vaovao ao aminao isanandro izahay. Ary raha antsoina hanamasina ity andro ity dia ampio zahay mba tsy ho amin'ny fihetsiketsehana sy ny fomba fanao samihafa ivelany no ahitanao zany, fa mba amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka amin'ny saina feno tahotra sy oditra, satria tsy mendrika ny voninahitra no vinanao vina izahay amin'ny mahampanotanay sy ny asa ratsinay isanandro, na dia mamirapiraka tahaka n'inona azy mamirafo aminay. Ary aoka ny fanamasinanao anay amin'ny teninao ry fanahy eo mba hita sy hiseho amin'ny fahavelomanay eto amin'izao tontolo izao, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Eo am-pitsanganana ihany tsika ny tenin'Andriamanitra izay nalaina hotoriana amin'izao famaranana ny jobily izao dia ny Nehemia 9:10 fa isika amaky ny 9:10 manontolo. Nehemia 9:10 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy: mandehana hano ny matavy ary sotroy ny mamy dia manateron-jara izay tsy manan-javatra voavoatra, fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity. Ko aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova no firavoana mafy ho anareo, fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity. Ry iray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny ny fahasoava sy ny fialana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny fifaliana lehibe ry afaka no iarabana ny mpianakavy ny finoana rehetra mahatratra ny famaranana ny 50 taona ho an'ny Efelemy Mantsirabe atapy-tanàna, mifanindran-dalana indrindra amin'ny famaranana ny taona 2020. Amin'ny herin'ny androany isika dia efa tafiditra amin'ny alahadin'ny Epifania. Anio no amaranantsika ny taona 2020. Faly miarahaba anareo rehetra tsy hakanafika amin'izany fanomezan-dehibe
omeny Jesosy amintsika izany. Fifaliana lehibe ho anay mihitsy no hoe eto ny renivohitry ny sodaparitany avaraky mania no amaranana ny famangiana sesilany natao nandritra ny taona 720. Raha tsy diso ny fitadidiako dia teto ny nanomboana izany tamin'ny 2 Janoary. Dia eto koa izay mamarana azy anio 7 Desambra. Izao koa ny tsaroko fotoana telo lehibe samihafa nanamariana ity jobily ity: ny fanokafana, ny ivony ary ny famarana. Misaotran'Andriamanitra satria nomeny anjara tamin'ny fanokafana, ary misaotran'Andriamanitra satria voatazona tany mizaika be ny sekolelady tany fianaratsoa tamin'ny ivy. Misaotran'Andriamanitra fatafaveroneto miaraka aminareo koa hamarana azy anio. Rehefa nijery programa dia ny tenin'Andriamanitra izay nitoriko tamin'ny fanokafana ihany no anjara tenin'Andriamanitra ho toriko eto ny famarana. Izao no nangatahako tamin'ny fanamasina, tena mamerina raha ny perikopa ny jerena, fa tena tsy mamerina satria misy olona tsy teto tamin'ny fanokafana fa eto koa. Fa izao koa nangatahako tamin'ny fanamasina mba tsy hamerina fotsiny izay nilazaiko tamin'ny fanokafana. Maro be ny tahirin-tsary sy feo efa mitirina any, ary mbola hivoaka ny tahirin-tsary sy feo amin'ny androany. Dia afaka mampitahy ianareo fa tsy voatery hamerina hanao tsenjery izay efa nilazaiko tamin'ny fanokafana eto amin'ity famaranana ity izao. Famanamasina, famasina ho an'ny tompontsika ity andro ity. Ny Israely babo tany Babilôna dia tsy nanana fahafahana ara-pivavahana, fa tsy hoe tsy nanana fahafahana ara-politika sy ara-pianarena fotsiny. Tamin'izany fahababoana izany dia tsaroany izy ireo ihany na dia olona mafy fo sy simba nakatro izay nilazain'Andriamanitra taminy aza izy, fa mafy ny hoe tsy manana ny Andriamanitra ivavahana ary tsy afaka manao ny fanompoam-pivavahany araka ny tokony izy. Rehefa nentin'Andriamanitra dia tsy nirio tsara. Nentin'Andriamanitra midika hoe Andriamanitra tenany no niasa feno sy tanteraka. Namerina azy avy amin'ny Babilôna tonga indray eo Jerosalema dia manana fiainana vaovao. Ilay fiainana tsy nisy Andriamanitra, tsy nahafahana nanompo ny Jehova tompo, dia miova izao ka tonga ao Jerosalema izy, tonga ao amin'ny tanànana izy, ary na dia rava aza ny tempoly dia afaka manatrika an'Andriamanitra feno sy tanteraka izy. Ary tsy izany ihany fa Nehemia dia nitarika
ny amin'ny fananganana indray ny tempoly, ny amin'ny famerenana indray ny fanompam-pivavahana marina. Ary hitantsika amin'ny famakina ny Nehemia 4 fa ao dia ao ny mpanoran-dalàna, ao dia ao ny levita, ary ahafahana mivelona sy miaina amin'ny fiainana maha-olon'Andriamanitra, fanompam-pivavahana araka an'Andriamanitra. Hita amin'ity 9 fa manana toerana lehibe ao amin'izany fanompam-pivavahana izany ny tenin'Andriamanitra. Ary raha miteny izao tenin'Andriamanitra izao hoe fa mana-masina, fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity, dia ny fananana ny tenin'Andriamanitra indrindra ny ventiny sy fotony amin'izany. Ry fiangonana malala mamarana ny jobily 500 taona isika. Ny jobily dia taom-panafaha. Andriamanitra dia nandridy ny Israely mba hitsahatra amin'ny taona 7 sabata no anarany. Ary rehefa misy taona sabata impito, 7 ampitomboina 7 9 amin'ny taona 50 dia lazaina hoe taon-jobily, taom-panafahana tantera. Izany taom-panafahana tanteraka izany dia idirana amin'ny vanim-potoana vaovao. Ka tsy ny fidirana amin'ny vanim-potoana vaovao fotsiny no zava-dehibe, fa ny hoe mihoatra ny fitahiana tamin'ny 50 taona lasa, idirana amin'ny 50 taona ho avy, dia manome fampanantenana, fitahiana, mihoatra hatrany Andriamanitra. Fa amin'izany dia antsoiny ny Israely mba ho mahatoky amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fivelomana ny tenin'Andriamanitra. Raha tika izao navelan'Andriamanitra ny heritao tamin'ny lasa rehetra, sokafan'Andriamanitra ny varavarana ho amin'ny taona 50 vaovao, andehananao ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fitahian'Andriamanitra, ka tsy handehananao amin'ny ota, tsy hanekenao ho gezan'ny ota. Izany no fiaina vaovao. Fa raha miresaka ny hoe 50 taona ny asan'Andriamanitra teto amin'ny Efelemy Mantsirabe atampon-tanàna, dia izao taon-jobily 3 zany, 50 intelo ny 50 zany. Taon-jobily 3 zany, intelo ilazan'Andriamanitra mazava fa mamafa ny helina tamin'ny lasa rehetra izy, ary manokana varavarana ho taon'ny fitahiana, ho taon'ny fahasoavana, handehananao amin'ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra, hanalavirana ny ota. Tsy hafa izany fa na ny fiainan'ny Israely niverina avy any Babilônia, manana fiainana vaovao ao Jerosalema miaraka amin'ny Andriamanitra,
na ny fiainany kristianina luteranina eto Antsirabe tamin'ny tanàna dia fidirana amin'ny vanim-potoana vaovao nandraisana ny famelan-keloka tamin'ny lasa rehetra hibanjinana ny fitahian'Andriamanitra feno amin'ny andro ho avy. Fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity. Ny Israely tsy sahanan'olona mihitsy teo amin'ny olona ilay tetragramme atao hoe Yahweh Jeho ka nilaza hoe fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity. Isika amin'ny mahazanaky ny filazantsara mahatsiaro ny andro nitsanganan'i Jesosy ho velona dia milaza mazava fa masina ho an'i Jesosy ity andro ity. Androm-panafahana ity, andro famelan-keloka ity, andro jobily ity. Hita tsapain-tanana fa be dia be ny fihetsiketsehana rehetra atao satria jobily ny andro. Hitanareo amin'izao décoration zao tsy zavatra miseho isan'andro. Hitanareo amin'izao famirapirantsika menakavy zao tsy zavatra miseho isan'andro. Hitanareo amin'ireo fandaharana samihafa mandrafitra ity jobily ity fihetsiketsehana tsy hitanareo isan'andro. Fa tsy ireo fihetsiketsehana samihafa ireo no atao hoe masina ho an'i Jesosy ity andro ity. Fomba tsotra sy mivantana no entina manazava izany. Ananatsika ny didy fahatelo haitsika rehetra tsenjery manao hoe mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Io no baiko eto masina ho an'i Jesosy ity andro ity ka iverenatsika ao ny fotom-pianarantsika ampahatserovana ny hevitry ny didy fahatelo araka ny fampianarany Dr Martin Luther. Tsy maintsy atahotra sy ny tian'Andriamanitra isika ka tsy hanamavo ny teniny. Io no atao hoe manamasina ity andro ity. Tsy manamavo ny tenin'Andriamanitra. Iverenantsika io fa hoy ny toy fa hakamasina azy ny makamasina ny tenin'Andriamanitra no tondroina hoe manamasina ity andron' Jesosy ity. Izany dia tsy hafa fa hazoto hiaino sy hianatra azy. Hazoto hiaino sy hianatra ny tenin'Andriamanitra. Manamavo ny tenin'Andriamanitra ny olona rehefa mihevitra fa tsy misy ilana azy zany tenin'Andriamanitra zany. Tsy manan-kery eo amin'ny fiainana zany tenin'Andriamanitra.
namangy tany Stavanger any Norvezy aho tamin'ny volana Novambra. Dia tafaresaka na tamin'ny Norvezy any na tamin'ny Malagasy monina Norvezy. Nangorokoro mihitsy ny fanahy. Mihaino ny resaka fanaovana amin'izy ireo. Fanahy Norvezy any na Malagasy monina Norvezy dia sahy tsotra miresaka amiko fa tsy dia misy antony, tsy maintsy andehanana any am-piangonana rehefa lahady. Mampalahelo zany. Ny dikan'izany dia izao: tsy misy fahavononana hihaino handray ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy fahavononana hankatoy izay lazainy tenin'Andriamanitra. Fanamavoana ny tenin'Andriamanitra izany. Fa tsy zany tsy misy trano fiangonana eto Madagasikara ka tsy feno olona isaky ny alahady maray, na amin'ny tontolo ambanivohitra na amin'ny tontolo an-drenivohitra. Ho an'ny fiangonana sasany aza efa miditra inefatra amin'ny ty alahady. Fa tsy hoe ireo tsy miditra fiangonana ihany no manamavo ny tenin'Andriamanitra, fa na izay zaka mihay ny teny aza mbola manamavo ny tenin'Andriamanitra. Hoy ilay mpitantara, tsara zay toroten'Andriamanitra zay. Ay veo inona ny nahatsara azy? Fa dia tsara io e! Ka inona ilay nahatsara azy? Ao mbalazao amiko azy, inona ny azonao tamin'io toroteny? Dia ny lohany motorony miezaka mitadidy aho fa mbola tsy tadidiko tsara izy teo. Fa tsara io ny toroteny fizy tsy mahatadidy ninino. Fanamavoana ny tenin'Andriamanitra izany. Misy koa tena maneno tenin'Andriamanitra mazava tsara, fantany mazava tsara izay nilazaina taminy, ary tsy mahisan'izay milaza hoe toroteny opera ka mitondra ihany no velively. Fa izao na fantany azy na nilazaina taminy dia ataony miteny tanora hoe no enoky misofoka vanana dia navokako misofoka. Fanamavoana ny tenin'Andriamanitra izany. Masina ho an'i Jesosy ity andro ity, izay ianoana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ankatoavana ny tenin'Andriamanitra, iainana eo amin'ny fiainana isanandro ny tenin'Andriamanitra. Izay ny zavatra jopiny ny andro tena fety miavaka ny hoany. Tsy manam-paharoa ity, ary na ny jopiny fahadimako amin'izany taona azy anio farany. Fa marany izy fa hatraiza no ivelomany manao amin'ny fiainoana sy ny fankatoavana marina ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny tapavolana Androany aho tany Antsohihy dia nampianatra
dia nanontany, izao toromarika nomeny ny fiangonana Luterana Malagasy amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra ka izy. Aoka ny kristianina tsirairay hamaky ny tenin'Andriamanitra isanandro ka hahavaky ny Genesis hatramin'ny Apokalypsy. Hampanangatanana ve aho hoe firy aminareo eo nahavita an'izany? Hoy ny valiteny Victor. Asa mampanangatanana ianao satria tsy nanao izany zahay. Tamin'ny tapabolana tany Soa izay, tamin'ny herinandroany eo tao amin'ny Felemantana-Malandy Mahajanga, navery ny fanontaniana io. Hampanangatanana ve firy aminareo nahavita vaky ny Genesis hatramin'ny Apokalypsy araka ny taridalana omeny ny fiangonana Luterana Malagasy? Valiny aza mampanangatanana ianao tsy nanao izany zahay. Hampanangatanana ve azo tsirabe tamin'ny tanàna androany? Mitarika ny zanany rehetra ny fiangonana mba hazoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, hazoto hankato ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tsy fanaovan'ny olona izany dia fanamavoana ny tenin'Andriamanitra. Ny dikany hoe manamavo ny tenin'Andriamanitra dia tsy manamasina, arak'izay teny azo tiketo hoe masina ho an'i Jesosy ity andro ity. Hiditra amin'ny 50 taona vaovaotsika ny zanako malala rehetra. Andeha re mba ho velona amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra marina tokoa. Andeha re mba hazoto hiay ny tenin'Andriamanitra. Andeha re mba hazoto hianatra ny tenin'Andriamanitra. Nametraka fanontaniana nanahiran'olona tamin'ny fivoriana ny Vonjely tany Stavanger. Taty aminareo no nanomboka ny filazantsara, ary ianareo no mitondra ny filazantsara ho an'i Madagasikara. Izay lazainy tenin'Andriamanitra mazava. Ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina. Nosokajiana ho isan'ny tany maizina Madagasikara tany ny 50 taona lasa. Dia nosokajiana ho isan'izay mandray ny fahazavana, izay mandray ny filazantsara, isan'izany ny tsirabe tany-tanàna tany ny 50 taona lasa. Fa amin'izao 50 taona teoriana izao, tsy mitsahatra mikena ny isan'ny olona miditra am-piangonana any amin'ny tany manoso: Frantsa, Norvezy, Etats-Unis, Canada sy ny maro. Hoy ny fanontaniana napetraka tany: lazao aminay nahoana no maty isanandro ny fiangonanareo? Dia hoy zareo: satria manana izay rehetra ilainay zahay, ary satria ampy sady feno ny teknôlôjia. Toizako ny fanontaniana: inona no lazainareo anay mba tsy mifindra ny Madagasikara ity karazana rehetra mandoza ity ka hamono ny fiangonana malagasy? Tehory zareo: raha miamanankarena nareo sy manoso amin'io teknôlôjia io, dia ho tonga any aminareo ny fahafatesan'ny fiangonana.
Nieritreritra lalina marina ve fa ny fahantrana no antony tsy maintsy hivavahana. Ka raha me manan-karena dia tsy maintsy ho foatiny vonoina, dia tsy maintsy ho foatiny velona. Tsy ely valina, tsy ely valina. Harena tsy mihoatra izay nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva tany Mosaeteny. Harena tsy mihoatra no nanolorany Jesosy ny tenany sy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Harena tsy mihoatra no ny fanomezana ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta. Tsy ely valina. Fa na iza na mahatra izy na manan-karena izy ka tsy miaino ny tenin'Andriamanitra, tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra, tsy mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy mazoto makato ny tenin'Andriamanitra, dia tsy maintsy ho foaty izy. Maty ny finoana tsirairay dia maty ho azy ny finoana. 50 taona isika feno ipoka ny trano, ary nolanao trano ngeza be tahaka an'ity aza tapo-tanàna dia mbola tsy momby ihany. Fa ny hevitra io mazava, tsy mila manany ihany manao trano ngeza be tahaka an'ity, fa atosika ho tonga fiangonana vaovao daholo ny faritra rehetra. Androany tsika dia anotana sangam-batiny Joby trano Pitanirena. Fa raha miditra amin'ny 50 taona ho avy tsika, baiko tokana anao lefa ny faritra rehetra afaka hitsanganao fiangonana. Fa amin'izay ivelomantsika amin'ny tenin'Andriamanitra marina, izarantsika ny finoantsika amin'ny hafa, tsy havangonontsika eto izy, fa aparitatsika amin'ny trano fiangonana maro izay aorina any amin'ny faritra rehetra mandrafitra nyity fiangonana ity. Misy mpitarika sasany dia afa-po amin'ny atao hoe mega church, fiangonana tena lehibe. Fa izahay amin'ny fitarihana izay atao amin'ny fiangonana dia manosika ny amin'izay velomana marina ny tenin'Andriamanitra ka hanorenana fiangonana eto sy eroa. Tena olona mazoto manesy mitsivika manerana nyity nosy ity izahay. Dia gaga fa mitombo isan'andro isan'ny moské. Fa rehefa tsy anao isika dia mandrafitra antsika ny hafa. Miditra ny 50 taona vaovao isika, manamarika izany asan'Andriamanitra lehibe izany. Rehefa voatokana ny sangam-batiny faha 50 taona anio, hevero ny siny trano fiangonana maro manerana an'Antsirabe. Ka rehefa vita izany, io izay nareo hoe ho ataony nelakelatra prezident fa feno ny tanàna. Avy namaky tany amin'ny aho hoe aminareo teo tamin'ny tapabolana. Amin'ny komina 930 mandrafitra ny faritra Sofia, mandrafitra ny distriktan'ny Sofia, mandrafitra ny synodam-paritany Sofia. Mbola tsy misy loteranina ny 900 amin'ireo komina ireo. Nanome baiko faran'izay matanjaka ianareo pastora rehetra hitany maso metoreto 700 mianaka izy. Raha mierina ny taona toy izao dia mahalala fanahoana fiangonana vaovao iray avy ianareo. Raha manao izany izy dia mbola misy komina 70 tsy misy loteranina any amin'ny région Sofia. Raha fenonareo ny eto tamin'Antsirabe
tena olona malalaky Madagasikara. Ny ala avy any Norvezy, ny Norveziany nitondra ny filazany fara-teto. Aza manaiky fatoka ato ny hevitra an'ity fa mitsangana fa tena mbola misy miandrinao any. Masina ho an'i Jesosy ty andro ity. Aoko velona ny tenin'Andriamanitra ianao, ary aoka lezara ny tenin'Andriamanitra ianao mba hanorina fiangonana etsena. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ilay sanak'arifana masina izay hatramin'ny taloha indrindra no mandrakizay. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao toa mandrakizay. Amen.